Ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny faramalala razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manampiry avy any Nazareta, ilay tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra ka izay miaraka aminy, izay manana azy, izay manaiky sy mankatoa azy, izay nandray azo tompo sy mpamonjy ary mpanjaka ny fiainany dia manana izany hery sy fahefana izany araka izay efa nanomezany azy ny olona rehetra izay mino sy matoky azy, izay voasoratra ao amin'ny Luka 10 ny 9:7. Fakiko aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: indro efa nomeko fahefana anitsaka menarana sy mainka sy andresy ny hery rehetra nanany fahavalo ianareo ka tsy hisy ampaninina anareo. Ao amintsika ry havana zany hery sy fahefana izany rehefa nandray an Jesosy Kristy tompo isika ary andao iainana, andao tena tsy ho avela, tsy avely raraka tany izany, fa tena ifandray tsara amin'ny Jesosy Kristy satria andro farany izao, fiandohan'ny farany izao, ary ny tetikadin'ny Satana dia izay ampisaraka antsika amin'Andriamanitra, izany no tena tanjony. Koa ny taritalantsika anio dia omena ny lohateny hoe fantary ny tetikadin'ny Satana isan'andro fa raha tafiditra eo amin'ny fiainanao izy dia tafasaraka amin'ny Jesosy ianao. Ary izao ny voalaza araka izay voasoratra amin'ny Jaona 10:5 hoe: raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona hoy Jesosy. Zany ny stratejian'ny Satana, zany ny tanjon'ny Satana izay ilayntsika fantarina na dia mandeha indray mandingana aza isika eo amin'ny fiainantsika mpino kristianina, satria izay tsy andresentsika fa hahatonga antsika ho resy, zany ny tanjon'ny Satana, mba ho azy, mba ho any amin'ny fanjakany, any amin'ny fahaverezana mandrakizay, any ny anjara toeran'ny olona resy any. Fa ny manana an Jesosy Kristy kosa dia mpino kristianina mandresy, ary tsy maintsy mandresy na inona stratejian'ny Satana. Zany ry havana no taridalana izay hoentina amintsika amin'ity alina ity, fa mialohan'izay hirosotsika amin'izany dia andelo isika hiara-iombana amin'ny vavaka, hivavaka isika tompoko. Teranao izay Andriamanitra ary mankalaza sy manome voninahitra anao fa Andriamanitra tsara sady mpanaony tsara ianao, ary tsy misy ho anananay azo oharina aminao. Ny hery sy ny fahefana rehetra dia eo aminao, ary izany ny nikohizany fahavalonao anao. Teranao zahay, fa tsy misy tahaka anao ety amin'izao tontolo izao, tsy manam-paharoa ianao Andriamanitra, fa Andriamanitra tokana ianao nahary izao rehetra izao. Misaotra anao nanomezanao tombonandrom-pahavelomana tahaka izao ho anay, misaotra anao nanomezanao ny tontolo andro iny mba nanananay ny famindrapo avy aminao. Misaotra anao noho ny fitiavanao sy ny famonjenao ny tsirairay ny olonao izay manaiky anao. Misaotra anao fa tena nasehoanao mandrakariva fa avahanao ao anatin'ny maro. Koa misaotra ny amin'ny fesiny izao taridalana izao, satria mitarika anay tsy kelikely mandrakariva ianao, hatongavanay ho any amin'ny fandresena. Ary ny miaraka aminao dia azo antoka izany fandresena izany, satria efa vitanao Jesosy Kristy ary dia mandimby an'izany izahay, mandova an'izany izahay. Misaotra betsaka Jesosy fa tsisy maty antoka izany izay ao aminao dia ambara ary ny taridalanao amin'ity anio ity amin'ny alalan'ny mpanomponao, ataovy eo mba afaka mandrakariva ny teninao Andriamanitra, ary tendreo ny lelako tsy hanambara afa-tsy izay sitraponao irery ihany, taridalana avy aminao irery ihany, hitondrana ny mpino kristianina ho amin'ny fandresena. Dia mitenena ary ianao tompo fa mihaino ny mpanomponao. Amen.
ny andiny tsoratra masina izay nomenantsika riavana dia araka izay voasoratra ao amin'ny jauna 5:10 averiko aminao lay voalaza manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Tetikadiny satana voalohany riavana, tetikadiny devoly izay isarahantsika amin'Andriamanitra. Fantany ane zany tenin'i Jesosy zany, tsisy miafina aminy zany, ary ataony izay isarahana satria ny mifanohitra mandrakariva amin'ny tenin'Andriamanitra no tena tetikadiny devoly. Misy fotoantsika mahatsiaro manana fifaliana, manam-piadanana, dia tamin'ny devoly, tamin'ny satana mandrombaka an'izany satria araka ny voalazan'ny jauna 20:10 dia tsy ho avy izy raha tsy hangalatra, dia angalariny zany fifaliana zany, angalariny lay fiadanana, dia asiany zavatra miselitsely mandehandeha eo anoloanao, kanefa miara-miasa ny zavatra rehetra asoa ho an'izay tian'Andriamanitra hoy ny Romanina 9:20 fa ireny dia araka ny voalazan'ny Josefa any amin'ny Genesis 15:20 hoe ianareo no ny sainany isy ratsy fa Andriamanitra kosa ny saina izany ho soa. Ka na ohatra raha mandalo zany hoe fotoana izay tian'ny devoly angalarana ny fifaliana sy ny fiadanana ao anatintsika izany, dia fotoana indrindra ireny tena hitodiana amin'Andriamanitra, ifikirana eo amin'Andriamanitra satria tian'Andriamanitra aseho ny haben'ny voninainy, tiany aseho ny harena rehetra ho aminy, tiany aseho fa mpandresy ianao. Atao ahoana tokoa moa ny ho sitrana raha tsy mandalo aretina ianao? Atao ahoana tokoa moa no azahoanao fandresena raha toa ka ady totohondry indray no andeha ho resahantsika raha tsy miakatra eo ambonin'ny kianja fanaovana an'izany ianao? Ilay antsoina hoe tatami, dia mila miakatra eo ambonin'ny tatami ianao, dia mitolona ianao, fa rehefa tena feno tsara ny herinao ao aminao ilay herijika entina hiady, dia mandresy ianao. Izay tiako atongavana dia tsy misy ny fandresena ao antsika raha tsy misy ny ady. Ka na inona mety eninao, na mety mitranga eo aminao, amin'ny ankohonanao, amin'ny asanao, amin'ny mombanao rehetra, dia Andriamanitra tiana marina ny teniny aminao re io tiana marina ny teniny izy hoe izao ny voalazako taminao, mombanao tsy mahafoina mahasaraka anao ary eo ambanin'ny helatro mandrakariva no iarovako anao. Ambombaiko tahaka ny fambomban'ny reniko ny zanany ianao. Zany ingeny tenin'Andriamanitra amintsika, dia eo Andriamanitra mampiseho ny fahamarinany zany teny zany. Fa ny devoly eo anatrehan'izany rehefa tena mifikitra amin'Andriamanitra isika dia miala maina, tena miala maina riavana. Rehefa ampiasaintsika ireny tenin'Andriamanitra isan-karazany izay efa nohenohintsika ireny, dia ampiasainy ireny amin'ny fotoan-tsarotra amin'ny fandalovanao ny ady, eny fa na tsisy ady atrehana ary, dia saintsainina mandrakariva araka ny voalazan'ny Salamo voalohany hoe izay misaintsaina mandrakariva ny lalan'i Jehova no sambatra. Dia ireny no entintsika ifikirana sy hamaharana manoloana ny zavatsarotra izay lalovantsika. Amin'izao vanim-potoana izao anefany dia tsy vitsy ny mihemotra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra riavana. Mihemotra ny akamaroan'ny olona araka ny voalaza ao amin'ny Timoty 1:4 hoe fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hemotra amin'ny finoana ny sasany. Zao ny toyan'izany teny izany hoe manaiky fanahy mametaka sy fampianarany demonia. Rehefa misy ny fiemorana dia lasa manaiky fanahy izay mifanohitra amin'ny fanahin'Andriamanitra.
be deaibe inge amin'izao fotoana izao no mitonona anaranao kristianiny fa voafitaka satria naninona satria nisy fiemorana fa inona moa le fiemorana ny fiemorana izay tiana lazaina eto ry havana dia ny fiombonana amin'Andriamanitra ny fiarahana amin'Andriamanitra be deaibe ny zava-manahirana ety amin'ny fiainana ety amin'izao tontolo izao ny vidim-piainana mialafo tena vezana ny vatana sy ny saina mitady vola kanefa tsy ampitohinana dia lany ary dia mihemotra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ny olona satria torovana ny vatana dia lasa tsy mahafaky baiboly intsony ange lasa tsy mahavita mivavaka intsony ange ary na mivavaka aza dia efa midaboka ao mpandriana dia misaotra anao izay Andriamanitra nomenao ny tolonandro dia misaotra tompo dia raiky tory eo noho ny avy zanany aoka ry havana ho fantatsika tsara ny tenin'Andriamanitra izay voarakitra ny amin'ny ohabolana 20:20 hoe fahaizanao mandamina tsara no entinao miady efa nambarako tety any izy ity indray maka fa tsy mampaninona ny amerenako azy hoe manana ianao ora raikitra sy toerana raikitra ivavahana amin'Andriamanitra ifampiresahana amin'Andriamanitra handraisanao ny tenin'Andriamanitra ary andinianao izany tenin'Andriamanitra izany fa raha tsy manana an'izany isika tia mpiandohana aloha dia ho sarotra aminao angeny hoe andeha hivavaka na andeha hamaky baiboly mahalala ihany ny hoe mila mivavaka fa tsisy hery hivavahany mahalala ihany ange hoe mila mamaky baiboly fa tohatra ny aleo mijery zavatra hafa ny fahita lavitra moa amin'izao dia mahaliana dia mahaliana ary ny resaka politika amin'izao dia miazakazaka dia miazakazaka tokoa mamonjy faingana mijery fahita lavitra hahafantarana andreny dia tafajanona eo ange ny firaisana amin'i Jesosy tsarovy ry havana fa nindray andro tsy avitanao vavaka sy tsy avitanao fiainonan'Andriamanitra ny mamaky baiboly izany dia ampasarotra ny fiainanao fa inindray andro iny dia manomboka eo ianao ny angatsika ny fiainanao nahoana satria ny fotoana tsy raisana amin'Andriamanitra na dia ny 1 minitra monja aza dia tahaka ny manokatra varavarana idiran'ny bevoly ianao amin'ny fiainanao dia manjaka ao nge izy ary izy tsy hanjaka fotsiny amin'izao fa mitondra namana ary ho sarotra aminao ny hanifika azy ireo tsy namana ray faraky ny voalazan'ny baiboly dia fito fanahy ratsy hafa fito no hoentiny ao anatin'ny olona izay nanokatra varavarana izay idirany ho sarotra aminao ny alana amin'izany mamely ny torimaso indrindra efa nomboka hiditra ririniny sika izao mamely ny avizanana etsy an-daniny mamely ny ditra ny vady ditra ny ankizy ao anaty tokantrano mamely ny asarotry ny asa dia inona moa izany fa nen'Andriamanitra no atao akila-bao atao anjorom-baly kanefa mba fantatrao moa ny fiainana sy ny fedanana ne no ao amin'Andriamanitra araka izay voasoratra ny Malakia 2:5 ny fiainana sy fedanana no ao aminy dia ho hitanao fa tsy anam-pedanana ianao rehefa tafasaraka aminy izany ny stratejian'ny bevoly ry havana izay ilayntsika fantarina amboariny fotoananao ataovy ora raikitra mihitsy aza menimenina raha toka hoe sendra tafafo maraina amiray na am'roa na am'telo tahaka izany raha toka am'dimy mandrakariva ny fifoazanao fa Jesosy mihitsy no
manontsina ny fanahinao ifo mba hitokananao vavaka miaraka amin'Andriamanitra. Tsy mahay fanahinana na inona ni raha tafasaraka amin'Andriamanitra. Fa rehefa tafaray tsara amin'Andriamanitra, rehefa mifankazatra tsara aminy, dia arak'izay voalazany amin'ny Job 2:2 hoe mifankazara mitsotoa ianao dia hiadana, fa izany mahatongava ny soa aminao. Dia hiangatsika ho ihany fiainanao, ary rehefa mihamangatsika izay dia mario kely ange fa lasa miverina amin'ilay toetra ratsinao taloha ianao, lasa miverina amin'ilay fahazarany ratsinao fahiny efa nibebahana ianao. Misy tsika indraindray dia gaga mihitsy ny hoe za dia variana, fa rehefa nentina hambavaka ny vadiko dia tena lasa nivavaka be izy rehefa aveo. Fa izao sahirana izy teo amin'ny fiara izay nentiny dia lasa tsy tafavavaka miaraka aminay intsony. Dia rehefa aveo nefa izy rehefa tonga avy any dia avy dia misakafo dia matory, satria izy mbola tsy mahavavaka rery raha tsy miaraka aminay. Dia izay nge ilay lazaiko hoe manokatra farafarana hidirany devoly, hajanony aloha ny rehetra fa andao miaraka mivavaka ny ankonana. Ary ho an'ny tsirairay koa manana fotoana hitokananao vavaka miaraka amin'ny Jesosy manokana ho anao manokana izany. Ary dia amin'izay ohatra ny lay vady hoe manao fiara izay no ohatra entiko aminao. Dia mihamangatsika ary miverina amin'ilay toetra fahiny indray. Dia izay no mampatonga ny sasany manao hoe efa nivavaka ihany teo fa dia ohatra varimbariana teny dia zao lasa niverina indray. Mety ianao mihitsy angambany no faly fa efa nivavaka ny vadanao na ny zanakao, dia faly ianao dia varimbariana ho azy teny. Ao aorianany fanatonan'izy ireny dia vao maika koa ianao tena manatona bebe koa noho ny efa nanatonanao an' Jesosy hatramin'izay. Fa ny toetra ratsy, ny fahazaran-dratsy fahiny efa nibebahana dia lasa miverina, lasa tsy tia fihavanana. Dia eo amin'izay manomboka mahatsiaro mihamaina zany ny fanahinao. Dia mihamaina koa nge ny fiainanao etsy an-daniny, ka tsisy tsony ilay ranonaina izay ento manondraka ny fanahinao. Jesosy mihitsy no miteny hoe zany loha ranonaina ozy izay manatona tsy mba angetaeta izany intsony. Dia rehefa tsy eo tsony ilay loha ranonaina dia maina kina ngeza ianao zany. Dia mihamaina ho an'ny fiainanao. Dia ny hafarana lasa potika nge, potika tanteraka mihitsy ny fiainana. Eo no mampatonga ny sasan'ilay miteniny hoe tena resy fa amin'izany fotoana izany dia araka ny voalazan'ny Korintianina 2:13 hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Eo zany ianao no tokony mampiasa an'izay hoe mandinika ny tenanao ao amin'i Jesosy ve ianao, amin'ny ianao io milaza fa maina makina, tsy ao mihitsy zany hoe tafasaraka tamin'Andriamanitra ianao zany. Ary rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra dia tsy mahay manao na inona, tsy misy fandresena ny fiainanao rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra. Fa na inona kosa ady atrehanao rehefa feno fiombonana amin'Andriamanitra ianao, tsy maintsy mivoaka mpandresy ianao ry havana, tsy maintsy mivoaka mpandresy ianao. Dia inona ary no atao hoe te very nivavaka ianao? Fa marobe any no milaza fa na mivavaka aza dia lasa anekafa ny eritreritry, miondrika fotsiny fa ny saina efa tsy ao tsony. Ary na makany am-piangonana aza mihaino toriteny dia tsy tafafantoka zany, ny maso fotsiny no mijery ny mpitoriteny iny aloha, fa ny saina
de manidina anekafa zany ny stratejiany devoly. Raha toy ianao ka ao anatin'izany hoe rehefa mivavaka de tsy mahatafavavaka mihitsy fa indraindray tapaka ho azy fotsiny eny, tsy vita ny amenna, indraindray ianao de variana ny kafa ny sainao, de tadidio fefa tafasaraka amin'ny Jesosy Kristy ianao zay. Efa namotsitra ny tananao tamin'Andriamanitra ianao zay. Fa mba hainao moa fa zany rehetra zany ange de asan'ny devoly misosoka avokoa mitady toerana eo amin'ny fiainanao hitany devoly ange io tananao miazona an'Andriamanitra io mifikitra amin'Andriamanitra io masonao mibanjina an' Jesosy Kristy ilay tompo finoanao sady mpanefa izany io araky ny voalazan'ny Hebreo 12:2 zany teny ambarako anao zany. Hitany io fa ataony zay ivilian'ny masonao, ataony zay andehanany sainao, andrebirebenanao ho any amin'ny zavatra hafa. Devoly no misosoka eo amin'ny fiainanao, mitady toerana eo aminao ary tafiditra izy matoa tahaka izay. Faratratran'izany ianao de miverena faingana ry havana eo amin'ny Jesosy. Fa raha mbola velona ianao de mbola misy fanantenana hafana indray anamando ny fiainanao indray Andriamanitra. Ary raha ino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra araka izay voasoratra any amin'ny Jaona 1:20 ny 9:40. Zava-dehibe ry havana ny finoana, ary io finoana io anisan'izay amilivilin'ny devoly ihany koa ny fisainantsika, ny eritreritrintsika, indraindray ao aorianan'izay fandrenesana tenin'Andriamanitra de mbola ny sainao ihany no tazoninao hoe ny amiko aloha de efa tsisy hevitra intsony mihitsy. De inona zany le tenin'Andriamanitra niainonao teo? Lasa zava-poana ange zany ny tenin'Andriamanitra ka ianao de ny sainao ihany izay efa dombon'ny faharesena de ny sainao ihany no ataonao. Ary izany nampatonga ny Romanina 12:20 ny andinin'ny 2 manao hoe miova ny fanavozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady akasitrahana no marina. Fa raha tsy miova amin'izany fisainanao zany ianao hoe de efa tsy izy tsony, de efa tsy ahitako fahombiazana tsony, aiza tsony ny fandresena amin'ity lalany ity rehefa zay ny ao anatin'ny sainao de tadidio fa ny devoly de fa naharatsy eny amin'ny rivotra ary ny samboriny zany teninao zany de ho tanterahany tokoa satria miteny mihiba ianao. Jerenao nge i Abrahamy ilay nlazaina fa rain'ny mpino. Nisy fotoana nge i Abrahama rehefa nitenenan'Andriamanitra izy Sara hoe hiteraka nareo de tsy de niny loatra ohatra tsy de nanantena loatra satria efa ho zato taona efa maty moa, efa ohatran'ny maty ny filazan'ny soratra masina azy. De inona tsony ny fanantenanany aminay, inona tsony ny zaza zay voateraka eo, i Sara zay efa nitsaja azy. Tak izany le fomba fisainanao izay tiako nazavaina de jeloha. Fa raha toa ianao ka mbola ny lojika anao ihany no itomponao teny fatratra de tsy misy asa n'Andriamanitra mihitsy eo aminao fa maneke fotsiny ihany araky ny tenin'i Jesosy hoe ekeo ihany aloha ankehitriny. Zao ange ny voasoratra ny amin'ny Abrahamy any amin'ny Romanina 4:20 de ka hatramin'ny 20 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary na de efa tsy nisy fanantenana azy de nanantena ihany izy kanino mba ho rainy ny firenena maro araky ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy de nihevitra ny tenany izay efa ohatran'ny maty fa efa tokony ho 100 taona izy sy ny fahafatesan'ny kibon'ny Sara ary tsy nianahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampahereziny finoana ka nanome voninahitra n'Andriamanitra. Hitanao amin'izany
io tenin'Andriamanitra io io teny fikasan'Andriamanitra io raha vao io no mampianahana anao dia izao no voalazan'i Jakoba toko voalohany ny 9 ka hatrany 7 hoe aza mana-po andray zavatra avy amin'ny Tompo. Aza mana-po dia la ny andro ane ianao zany fa miverena fainganao amin'Andriamanitra. Fa i Abrahama dia tsy mba nianahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy. Nesoriny ny tsy finoana fa ny teny fikasan'Andriamanitra na tsy takatry ny sainy aza dia ninony ary ny fikiriny sy ny anteherany. Dia izao ny voalaza eo amin'ny 1:20 hoe ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao. Natoky n'izany tenin'Andriamanitra izany i Abrahama. Natoky izy fa izay lazain'Andriamanitra rehetra dia hain'Andriamanitra atao satria Andriamanitra dia Andriamanitra tsy mandainga. Ry havako, aza miandriandry re fa tsy kisendrasendra ny nandrenesanao an'izao fandarana izao. Fa maninona olona marobe no mahafantatra ny fisian'ity fandarana fandresen'mpino kristianina ity? Fa maninona no enao no mandre an'izao fandarana izao? Fa te hanafaka anao ao anatin'izany Andriamanitra raha toa ka ao anatin'izany ny toerana misy anao amin'izao fotoana. Dia inona no atao eo anatrehan'izany? Be dia be ry havana ny miteny hoe tena tsy mahatafavavaka mihitsy. Tena na mamaky baiboly ara ohatra ny sarotra zany. Dia inona ary no atao? Izao ny ataonao sokafa ny baiboly amin'ny anaran'i Jesosy. Raha iso ny baiboly iny dia miteny ianao hoe amin'ny anaran'i Jesosy nanokafako an'ity. Dia sokafa any amin'ny salamo no anombohanao mamaky azy raha toa ka nanana fiainana tahak'izay ianao. Dia ny salamo dia fampianarana antsika mivavaka satria vavaky ny mpanao salamo ny ankamaroan'io salamo io. Dia mamaky ianao salamo ohatra ny hoe salamo 150 no andeha ho vakinao. Afaka vakinao zany raha feo. Dia vita vakinao iny dia mandoale ianao. Dia ataovy tonim-bavaka io salamo izay novakinao io. Tsy hoe ataonao tsy anjery akory fa mandoale dia sokafa ny baiboly dia mitenena mihitsy amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra izao ny vavaka ataoko aminao. Dia avereny io salamo 150 io fa fibebahana io ry havana. Mila mibebaka satria namotsitra ny tanana teo amin'Andriamanitra. Miala teo amin'Andriamanitra dia mila mibebaka. Izay no zavatra tokony atao. Dia aza ataonao hoe efa navita ianao izay ny maraina dia ampy izay. Na hoe navita ianao anio alina dia ampy izay. Manao an'izany ianao anio alina, manao an'izany ianao rapitso maraina, manao an'izany ianao ny atoandro ka raha miasa any amin'ny birao ianao dia idio ny birao anao dia ao ianao manao an'izany manao an'izany ianao izakariva ary voalazany manam-pahaizana fa ny fahazarana ao anatin'ny 7 andro dia lasa fiainana raikitra eo aminao. Rehefa tapitra ny 7 andro izay dia lasa nanam-pahazarana ianao zany andeha hivavaka, andeha hamaky tenin'Andriamanitra. Dia tahak'izay no ahafahanao miverina indray eo amin'Andriamanitra ry havana. Dia mirary soa indrindra ary mivereny fa mbola misy antson'Andriamanitra andron'ny famindrapo manko izao dia mbola miantso Andriamanitra hoe miverena amiko ianareo izy. Fa raha miverina amiko ianareo dia hiverina aminareo koa. Ho an'Andriamanitra irero voninahitra iombona mivavaka isika. Misaotra Jesosy ny amin'ny teninao, ny amin'ny taridalana izay hitarehanao anay hafana tanteraka amin'ny firaisana aminao, amin'ny fiombonana aminao, amin'ny fiatrehana anao. Misaotra indrindra fa mbola tia anay ianao, matoa mbola manampy anay tahaka izany amin'ny alalan'ny taridalana izay atolotrao.
koa ny tsirairay avy anie dia iverina hafana indray ary hafanao mihitsy Jesosy hafanao mihitsy koseho ny eloka mampahotana rehetra izay vitatra amin'izay koseho any boky ny fiainana mihitsy fa rehefa voakosoka any zany dia tsy misy fanamelohana ho anay intsony ao aminao Jesosy Kristy. Misaotra betsaka fa noho ny fitiavanao lehibe no atao izany rehetra izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kerevy any Nazareta nangatahana sy nanaovana izany vavaka izany ary ny voninahitra dia ho anao Andriamanitra irery ihany. Amen. Nomeko anao ry havana ny lalana finday raha toka misy ilaivanao azy dia ny 034 11 293 24 dia miorina tsara aza miova fa tianao Andriamanitra ary tiany ianao ho isan'ny mpandresy ao anatin'io fiainanao io. Raha mandalo zavatsarotra ianao dia fandresena andrandraina aza vilivily amin'ny maso dia ho tonga aminao ny fandresen'i Jesosy Kristy. Velome! Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio Vaovao Maso.